Dipo-kafaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a anatin'izao fandarana izao ary avy eny ny hafaliana satria lohahevitra vaovao no manoloana antsika dia ny hoe ny baiboly sy ny faminaniana. Mino fa mahaliana anao izany lohahevitra izany a, hitondra anao amina toerana ahafahana mandray fanapakevitra, mahafantatra tsara ny vanim-potoana sy ny zavatra misy a, ary tsy ho voafitaka ihany koa amin'ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Raha isika ampifaliana ny pasteur Reparatiana Fanera izay miaraka makivaky fotoana vitsivitsy amintsika indray a, hijery an'izany lohahevitra izany. Miarabanao tonga soa indray ary pasteur. Ya, fifaliana indray namanatinao no eonantsika andinika lohahevitra vaovao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha vao miteny hoe faminaniana dia be dia be ny zavatra tonga ao an-tsain'ny mpijery mpanaraka ny fandaharantsika. Angamba tsara apetraka amin'ny toerany, inona moa izany ny tena tian'ny tenin'Andriamanitra sana rehefa hoe faminaniana iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana izay tantarain'ny baiboly izy io. Izay mihitsy namanatinao no anisan'ny nifidianantsika an'ity lohahevitra ity, tena mahaliana izy ity satria miresaka faminaniana. Dia ny hoe inona no voalaza amin'ny baiboly mahakasika ny faminaniana. Satria amin'izao andro reherantsika izao namanatinao tsy hafiana fa maro ireo olona izay milaza faminaniana. Sady izay na ny toe-javatra miseho ohatra fotsiny izany hoe ny ady ohatra zavatra seho tany Amerika tany tamin'ny fahaika ambin'ny folo volana septambra moa ilay malaza be hoe 11 septambra dia petsaka ny zavatra voalaza za mahakasikasika an'iny hoe efa voalaza iny tany aloha tany efa nisy faminaniana na hoe nisy fahitana nomena olona na tokony olona mahakasika an'iny toe-javatra iny dia mampanontany hoe ary amin'izao zavatra misy ankehitriny izao ary ave mba efa voalaza ny faminaniana ao amin'ny baiboly ihany koa. Mba tsy hahatonga antsika zany ho voafitaka aloha voalohany indrindra ary indrindra koa ahafantarantsika ny tena marina ny amin'ny faminaniana zany no resakantsika eto. Dia rehefa miresaka faminaniana koa tsika dia mazava ho azy fa miresaka mpaminany. Sady izay satria tsy misy faminaniana raha tsy misy mpaminany. Izay milaza le faminaniana dia avaliantsika koa amin'ny ty fandiniana ty lohahevitra ty hoe ny baiboly sy ny faminaniana mahakasikasika n'izany hoe mpaminany zany, hoe fantatsika fa ny mpaminany nanoratra amin'ny baiboly, misy mpaminany, misy apôstôly, fa fantatsika hoe mbola misy mpaminany ve amin'izao andro iainantsika izao, satria eo mantsy namanadinao no mahavoafitaka ny olona maro indrindra miresaka fivavahana tompoko dia mbola misy milaza ny tena no mpaminany. Sady izay dia hojerevantsika daholo zany toe-javatra rehetrarehetra zany ary indrindrandrindra ny tena lehibe dia ny hoe ireo faminaniana voalazany baiboly. Inona avy ireo faminaniana voalazany baiboly satria izay le lohahevitra hoe ny baiboly sy ny faminaniana izay mahakasika atsika indrindra amin'izao andro iainantsika izao. Tsara ho fantatsika izany faminaniana izany. Hiditra amin'ny fizarana voalohany ary tsika androany amin'izany lohahevitra izany a, inona no ampitondrantsika ny ataontsika lohateniny izay fizarana voalohany izay pasteur? Ity fizarana voalohany ity zany sady fampidirana no fanazavana mahakasika ny mahazava-dehibe ny faminaniana. Dia andao mentsika lohateny hoe ny teny faminaniana. Ny teny faminaniana zany no lohateny omentsika ny fizarana voalohany ity. Nasako anao mba hanaraka tsara satria iankinanaina izany lohahevitra izany. Ndao tonga dia maka ny ten'Andriamanitra avy hatrany antsika Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo no andeha vakitsika. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo avy eo mafisitsika amin'ny Apokalipsy toko roa amby roapolo andininy fahafito. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahatelo.
sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandriny izay voasoratra ao anatiny fa antombotra ny andro. Io zany zao de mampafantatra antsika tompo ny ilana mamaky miaino mitandrina le teny ny faminaniana. Zay mampafantatra antsika fa tena zava-dehibe ny faminaniana, zava-dehibe ny faminaniana. Ray mandrany misy fisainana na fihevitra manao hoe za de mivavaka fotsiny any ataoko ny amin'ny resaka faminaniana zany ohatran'ny sary-patarina zany, ary eo le fandrika zay ataon'ny satana na manadinao makasika an'izy io. Raha vao miresaka faminaniana dia tonga de ao an-tsaina de hoe faminaniana inona moa zany zavatra ohatran'ny sary-patarina, zavatra sarotra. Kanefa eto ny apokalipsy voalohany de fatelo de te mihitsy sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teny ty faminaniana ty izy fa atombotra ny farany. Am'izao andro farany zao indrindra kay no vao maika ilaina, zay vao maika ilaitsika mamaky de mandinika ny faminaniana am'izao andro farany izao indrindra. Ndao ampitsika izy io ao amin'ny toko 2:17 apokalipsy any. Apokalipsy toko 2:17 ka ny 17. Ary indro avy faingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Zay tsy tena mazava be le teny eto. Ny andro fefin'i Jesosy tsika io sady zay de ozisy ny voalasa indro avy faingana ho Jesosy. De inona mba afatra omeny Jesosy ny olona sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Amin'ny fefin'i Jesosy, amin'ny fahatomora amin'ny fefin'i Jesosy dia mila mandinika amin'ny faminaniana, mila mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Eo azy zany zao no jerevantsika satria raha vao miresaka faminaniana zany namanadinao mahazatra tompo de malaza zany boky anankiroa ao Baiboly ny tena malaza sady zay Daniela sy Apokalipsy. Sady zay vao miresaka hoe faminaniantsika de tonga de malaza be boky Daniela, boky ny Apokalipsy. De ao anatin'ireo boky ireo nefa zany marina fa boky ara-paminaniana ireo, boky milaza faminaniana ihany koa ary boky mampafantatra ny zavatra iseho indrindra amin'ny andro farany. Fa ndao mba maki ny ten'Andriamanitra tsika inona kay tiany olazaina ny am'le hoe tenin'ny faminaniana, tenin'ny faminaniana. Zay ary zay le lohatenin'ny fizarana voalohany. Ndao ary Timoty 2:9-10. Timoty 2:9 ka ny 10:10. Zao no voalaza. Izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ahoana voalaza eto namana dinao ny bokin'ny Daniela sy ny Apokalipsy any ve natsoina hoe tenin'ny faminaniana? Zay soratra rehetra mazava. Ny soratra rehetra zay nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra. Rehefa raha zay zany no raisina ty zany Baiboly tompo. Ity rehetrarehetra ty ity natao hoe tenin'ny faminaniana. Ka raha miresaka tsika zany zao hoe ny Baiboly sy ny faminaniana dia amantatsika ny faminaniana voalaza ny ilay Baiboly manontolo fa tsy hoe ny faminaniana ao amin'ny boky anankiroa fotsiny hoe bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Apokalipsy. Fa tena diso zany ny fandraisana an'izay zavatra zay hoe andinika ny bokin'ny Apokalipsy ianao na hoe ny bokin'ny Daniela satria io ny tena hoe malaza be moa zany ny amin'ny resaka hoe faminaniana de reo fotsiny no horaisiny. Di tena diso zay fomba fanao zay na hoe approche izy tsika. Fa rehefa miresaka izy hoe tenin'ny faminaniana manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Zay le izy. Ndao ampitsika toko sy andeny ray izy io. Petera 2:1-21. Petera 2:1 ka ny 21 de zao no voalaza. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Zay io koa zany de efa mampafantatra sady ny hoe ny fomba anomezan'Andriamanitra ny le faminaniana, le tenin'ny faminaniana.
tsy avy amin'ny sitrapony olona ozy izy zay zay tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapony olona tany aloha rehetra ozy izy tsy nisy zay izy tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapony olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenany olona arak'izay nitondran'izy fanahy masina azy zay io zany tokosy indrindra de efa mamitina zavatra betsaka naminady anao natao hoe mpaminany tompo de olona voalohany aloha mitondra tenin'Andriamanitra zay le hoe ary avy tamin'Andriamanitra no nitenenany olona olona miteny amin'ny anaran'Andriamanitra olona miteny avy amin'Andriamanitra zay no atao hoe mpaminany ary ny anomesan'Andriamanitra n'ilay teny zay olazainy na ho ambarany de amin'ny alalan'ny fanahy masina fitariany fitondrany fanahy masina any amin'le Timoty 2 izy de milaza hoe tsy misy olona ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandry sady zay zany ny fomba anomesan'Andriamanitra n'ilay teny zay ambara na le faminaniana zany ozy izy tsika de ny fatany napetraka naminady ino de ny hoe tena ilaina ve le faminaniana ankehitriny mbola mila zany faminaniana zany hoe tsika am'izao andro iainantsika izao le apokalipsy zany efa mazava tsara hoe indro afainganao Jesosy le toko 2:27 indro afainganao sambatra zay tandrina ny teny ty faminaniana ty avetsy somary mamelona kely ihany koa tsika sambatra zay mitandrina ny teny ty faminaniana ty de le teny faminaniana tompoko Genesisy hatramin'ny apokalipsy ny baiboly ny soratra masina zay natao hoe teny faminaniana ny soratra masina sambatra ozy Jesosy zay mitandrina ny teny faminaniana raha sitsika fanampiny kely de hoe ny testamenta taloha sy ny vaovao izy rehetra reo zany de samy soratra masina satria marina mihitsy zay namanadinao ary somary aisiko hoe satria misy any koa mihevitra fa tsy ilaina antsony le testamenta taloha hoe zavatra efa lasa le testamenta taloha fa testamenta vaovao zay milaza ny momba an Jesosy sy ny nahatongavan Jesosy tetatany ny asa nataon Jesosy zay zany zao ny tena ilaina indrindra ho an'ny fivavahana fa ny testamenta taloha zany natokana ho an'ny zanak'Israely zany sisy hojerevantsika mantsy zay hoe inona kay no tiany ten'Andriamanitra ho ambarany am'le hoe teny ny faminaniana ary mazava tsara le voalaza fa ny soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasoa ny soratra rehetra hatramin'ny Genesisy io manomboka amin'ny Genesisy io tompoko sady zay de mahasoa raha mijery fotsiny tsika naminady Noa ny faminaniana voalohany sady lehibe indrindra mbola hidirantsika zay iverenantsika mantsy amin'ny manaraka ny faminaniana voalohany sy lehibe indrindra amin'ny faminaniana rehetra naminady Noa tsy any amin'ny apokalipsy misy azy tsy ao amin'ny bokyny Daniela misy azy zay malaza reo boky anankiroa reo any amin'ny Genesisy misy azy io ny faminaniana voalohany sy lehibe indrindra amin'ny faminaniana rehetrarehetra Genesisy toko 7:5-10 milaza azy vakitsika ny Genesisy toko 7 ka ny 5:10 dia ampifandrafisoko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy hanoritoro ny lohanao ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahy ny tongony iza milaza le teny io zany zao Jehovah ny milaza Andriamanitra mihitsy Andriamanitra mihitsy zany milaza le faminaniana tany any amin'ny Genesisy tsy mbola nisy mpaminany na hoe niteny tamin'olona Andriamanitra de avy eo ny olona iny napita n'le afatra tsia Andriamanitra tena mihitsy no milaza le faminaniana mivantana tamin'ny olombelona de le faminaniana de hoe niteny tamin'ny menarana izy avy eo sy ny vehivavy de ozy izy Andriamanitra rehefa niteny tamin'le menarana ampifandrafesiko ozy izy ianao mantsy menarana io ianao
sy ny vehivavy izy mantsy ny vehivavy zany izy anotorony lohanao ary ianao kosa mantsy mena rano anotorony ombalay tongony faminanina io ary faminanina io tompoko mbola tsy tanteraka hatramy fahafenony mandraka kehitriny zay io zay mahatonga le hoe io ny faminanina voalohany sady lehibe indrindra de miandry ny fahatanterahanyio tsika ne mandraka kehitriny zany hoe mbola manan-kery io faminanina tranainy be ka zay indrindra kanefa raha mijery ianao zany mahazatra atsika zy zany namanadinao rehefa miresaka faminanina de Daniel bokony Daniel sy apokalypsy reo tena misy faminanina lehibe milaza ny farandro ny zavatra miseho fanjakana mifandimby ny ohatroatra zay any amin'ny apokalypsy zany de malaza hoe faminanina momba n'zany hoe biby di zany sisy fa ny faminanina voalohany sy lehibe indrindra zay mbola eo ampatanterahana azy mandraka kehitriny io Andriamanitra mihitsy ny nany miasa Genesis 3:10 mizara roa io faminanina io voalohany le tapa voalohany de le tenin'Andriamanitra hoe izy mantsy ny vehivavy izy anotorony ny famatika mialatsy ny tapa voalohany dia le tenin'Andriamanitra tamena rana hoe enao anotorony ombalay tongony zay ny tapa voalohany de tapa faharoa aty amin'ny vehivavy indray izy indray kosa mantsy ny vehivavy izy anotorony lohanao loha mena rana zany dia efa tanteraka le tapa voalohany de le hoe mena rana anotorony ombalay tongotry ny vehivavy tarana zany satria zay le voalaza an'Andriamanitra hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ozy izy mitaranako sy ny taranany zay ny taranakao sy ny taranany ka raha miteny Andriamanitra hoe ianao anotorony ombalay tongony taranaky ny vehivavy ny tiany olazaina am'izay ny taranaky ny vehivavy ny mena rana anorotoro ny taranaky ny ombalay tongony ny taranaky ny vehivavy sady zay ny taranaky ny mena rana koa moa zany tena marina de efa tanteraka ane zay tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy teo aminazy fijale ny taranaky ny mena rana olana eny nampiasain'ny Satana fa tsy hoe Satana no inona mantsika ny tongotr'i Jesosy fa olona ny nampiasain'ny Satana hamantsika ny ombalay tongotry Jesosy taranaky ny vehivavy ane Jesosy zay mahatonga hoe natera-behivavy Jesosy natera-behivavy de efa tanteraka zany le tapany voalohany fa le tapany faharoa am'le faminanina hoe ny taranaky ny vehivavy anotorony lohany mena rana io zany toko mbola tsy tanteraka io fa eo ampiandrasana an'io tsika mandraka kehitriny tiany hoe Jesosy handringana tanteraka any Satana zay le faminanina tapany faharoa zay ny akoatran'izay namanadinao tsy hoe tsy zava-dehibe ny akoatran'izay fa ilaitsika ihany ny mamantatra le faminanina akoatran'izay de ny faminanina amin'ny andro farany sisy fa io zany ny faminanina tena lehibe sy voalohany indrindra zay mila fantatsika ndao apitsika kely ary mahakasikasika n'ity fampidirana ty hoe ny teny faminanina no fantatsika teo zany le hoe tena ilaina ve ny faminanina na le ny teny faminanina am'izao andro renatsika zao efa nazavaina teo zay fa ndao apitsika kely izay fampidiran'zay Amosa no vakitsika Amosa 3:7 Amosa 3:7 tsy manao na inona na inona tokoa Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony fanampiny io tsy manao na inona na inona Jehova raha tsy milaza ny heviny amin'izao izy ampaminany mpanompony mampietretra namanadinao ary marina io voalaza io satria jereo zany zao tany edena fa
mivantana ane no nilazan'Andriamanitra an'le faminaniana tamin'ny Adamaseva sy nomena rana moa teo zany tamin'izay de mivantana hoe zao no zavatra iseho aminy ho avy ary amin'ny andro farany mihitsy no miseho teo no mivantana fa taty aoriana tsy afaka nanao izay tsona ny Andriamanitra tsy afaka miteny mivantana tamin'ny olombelona intsony Andriamanitra noho ny fahotana sady zay de tsy maintsy zay no mahatonga hoe tsy maintsy nampiasa mpaminana izy nampiasa mpaminana izy hitondra an'ilay afatra na ilazan'ny heviny amin'ny olombelona de zay le voalazan'ny Amosa 3:7 hoe tsy manao na inona Jehova raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompiny izy. Ndao apitsika kely io 3:9 io naminadinao. Hebreo 3:1 sy ny faharoa. Hebreo 3:1 ka ny 1 sy ny 2. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao andro farany zao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Mahafinaritra. Jereo tsara. Tsy manana inona Jehova raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany. Milaza ny heviny amin'ny mpaminany. Mampiasa ny mpaminany zany Andriamanitra mba hitondra afatra sy ilaza ny heviny, ilaza ny sitrapony, ampahafantatra ny sitrapony amin'ny olombelona. Mampiasa ny mpaminany Andriamanitra. Eto ao amin'ny Hebreo de ozy izy rehefa nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa. Io zany le hoe tsy Daniela sy Apokalipsy ihany tompoko no milaza faminaniana ao amin'ny Baiboly fa maro zay amin'ny andro samihafa sy fanao samihafa. Samihafa zany no fomba nampiasain'Andriamanitra an'ireo mpaminany ireo tsy mitovy sady zay ho idirantsika kely koa zay amin'ny fizarana aoriana ao fa ny mahaliana de ny 2:faharoa. De ozy izy dia amin'izao andro farany zao no nampitenenany tamitsika niza ozy izy ny zanany. Amin'izao andro farany zao no nampitenenany tamitsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no naliana an'izao rehetra. Eto koa namanatinao dia tsara ny mampahafantatra tompoko. Mazava be le voalaza Baiboly. Miresatsika hoe faminaniana zao miresatsika hoe Baiboly sy faminaniana. Ya amin'ny andro farany matetika zany no fandraisantsika de le hoe ny andro farany tsy haiko hoe eny amin'izao andrelantsika zao ny andro farany satria izy zany le hoe any aparany any dia hoy voalaza ten'Andriamanitra ny any aparany any de izy zavatra miseho ohatra zao sisa isy toe-javatra hita ambony tany andro mahosy ny Baiboly tompo aza diny io Hebreo 3:1-2 de miteny fa nanomboka teo amin'ny nampitenenan'Andriamanitra tamitsika ny zanany teo manomboka ny andro farany. Zay io ary amin'izao andro farany zao izy ozinona le andro farany amin'ny raha amin'izao andro ratsika zao ve nanomboka teo amin'le hoe no nampitenenany tamitsika ny zanany teo manomboka ny andro farany teo amin'ny nitenenan'i Jesosy. Mbola miaina ny andro farany tsika zao. De mbola ao anaty. Zay zany hoe zay koa zany manamafy tena ao anatiny tsika zany zao. Fa tsy hoe nanomboka tamin'ny vina moa ny atao hoe andro farany fa ny Baiboly milaza anazy mazava tsara nanomboka teo amin'ny nampitenenan'Andriamanitra tamitsika ny zanany. Fa eto zany namanadinao eo ary raha io teny io zany zao milaza no raisika de ohatran'ny teny hoe Jesosy anie zany mpaminany. Satria voalazaneo mantsy mitovy mantsy zany le fehezanteny ao amin'ny 2:1 izy de miteny hoe rehefa nampitenen'Andriamanitra ozy izy nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany
tamin'ny andro samihafa sy ny fomba samihafa fa am'izao andro fanazao kosa no nampiteneny tamintsika ny zanana de raha io zany zao ny raisina zany raha raisina tsotra fotsiny tonga de misy miteny zany hoe io araha fa mazava fa Jesosy mpaminany isan'ny mpaminany mitovy amin'ny mpaminany tahaka nampitenen'Andriamanitra ny mpaminany ny razana fahiny no nampitenen'Andriamanitra ny zanany amintsika amin'ny andro farany mpaminany koa zany Jesosy satsy mampieritreritra fa soa ihany fa misy an'le tapany farany izay voalazo amin'ny antokosan'io io ny mampiavaka azy de mbola mafisitsika kely zay rehefa avy eo de ahoana ny tapany farany eo izy izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra izy Jesosy io le zanany zany no naharina ny zavatra rehetra izy no nahariny ny zavatra rehetra Jesosy no naharina zavatra rehetra io mampiavaka an Jesosy amin'ny mpaminany tompoko marina fa nampitenen'Andriamanitra Jesosy na hoe mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra Jesosy satria zay natao hoe mpaminany zay sady zay de marina zany ary misy fahamarinana le hoe Jesosy mpaminany fa ndao mba amaky toko sy andiny ketsika ary ao amin'ny Lioka toko fahafito ny andiny fa enina ambin'ny folo Lioka toko fahafito ny andiny fa enina ambin'ny folo ahoana mba voalaza ny ten'Andriamanitra Lioka toko fahafito ny andiny fa enina ambin'ny folo so nyvaka ny teny Lioka toko fahafito ny andiny fa enina ambin'ny folo ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalazan'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa mitsinjo ny olony mazava be ohatra fomaika manamafy le voalazany Hebreo izy Jesosy no lazainy io de ozizy ny olona raiky tahotra ny olona zizy ka nankalazan'Andriamanitra de nanao hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika mantsain'izy io mantsany Jesosy aika ny fandraisan'ny olona an Jesosy na hoe ny fahafantaran'ny olona an Jesosy tam'zany de hoe mpaminany lehibe ary marina zany satria tondra hafatra ny izy sady zay manao ny asa tahaka ny nataon'ireo mpaminany rehetra izy fa mitondra hafatra de ndao ne ovakitsika ary mety manazava misimisy kokoa momba an'izay ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahafolo Jaona toko faefatra ambin'ny folo dia ovakitsika ny andiny fahafolo Jaona toko faefatra ambin'ny folo ka ny andiny fahafolo zao no vaky ny teny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahafolo io zany no mampiavaka an Jesosy mila zavaina tsara izy mba tsy voafitakotsika zany ao anatin'izay fanazavana sy vaky teny ny soratra masina izay le voalazany Lioka toko fahenina zany toko fahafito mantsy zany de mazava be ny teny le olona hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto an'loantsika mpaminany lehibe ozy izy mantsany Jesosy io fa ndao ty Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahafolo ty ny vakiny Jaona efatra ambin'ny folo ny andiny fahafolo tsy mino va ianao fa zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa io zao tena mazava ihany be mazava ny teny Jesosy marina fa mitondra hafatra izy tahaka ny mpaminany rehetra sady zay fa lazainy Jesosy eto tsy mino va ianao izy fa zaho ao amin'ny ray ny ray ato amiko ny ray ato amiko ary ny teny zay ambarako zay eo zany mampaminany asa ny teny zay ambarako tsy avy amiko fa ny ray zay mitoetra ato amiko izy no manao ny asa le tapany voalohany namina donoany tena zava-dehibe de le teny Jesosy hoe izao aiza izy ao amin'ny ray tsy misy zany mpaminany afaka nylaza n'io teny io tsy nisy mpaminany ka miteny hoe za ao amin'Andriamanitra za sy Andriamanitra raha ihany satria zay koa ne teny Jesosy sady zay ao ambony eo izy hoe de mitena zany zay nahita de nahita ny ray izao sy ny ray raha ihany izao ao amin'ny ray fa
mpitondra hafatra azy no ilazany hoe ny teny zay ambarako aminareo, ny teny zay lazaiko tsy avy amiko fa avy amin'ny ray, ary ny ray zay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Fa ny olona tamin'ny olona tamin'ny andro Jesosy tsy nino an' Jesosy ho avy amin'Andriamanitra ny olona, tsy nino an' Jesosy ho Andriamanitra mihitsy azy, ary tsy nino an' Jesosy ho mpamonjy, ho le Mesia, fa inona no fahafantarany nandraisan'ny olona an' Jesosy? Mpaminany lehibe. Mpaminany lehibe ohatran'ny Daniel, re mantsany hoe mpaminany lehibe ihany koa zay malaza. Daniel sy Jeremia, Isaia, ohatrohatra mitovy any re, ohatran'izay ny fandraisan'ny olona, ohatran'ny Jona mpanao batisa, Jesoly koa lazaina hoe mpaminany, de ohatran'izay no fandraisan'ny olona an' Jesosy. Fa eto Jesosy tompo de milaza tsara mihitsy, izaho izy ao amin'ny ray, tsy mino va nareo fa zaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko, ary satria ny ray ato amiko de ny teny zay lazaiko tsy avy amiko fa avy amin'ny ray. Zay zany le mahakasikasika an' Jesosy, somary nidirantsika kely zay namana Dino, mba hampazava kely fa mbola iverenantsika ihany koa zany zay ao arinao ny am'le hoe mpaminany marina sy sandoka. Zay zany misy loha hevitra zay ho diniantsika hoe mpaminany marina sy mpaminany sandoka, satria misy araka ny fanazavana tamin'ny voalohany hoe misy olona ankehitriny milaza fa mpaminany, de fantanena petraka mbola misy foana ve zany mpaminany zay iran'Andriamanitra manokana am'izao andro iainantsika zao. Kanefa ny Baiboly aza de efa miteny fa amin'ny andro farany dia ny zanany no nampitenen'Andriamanitra. Ny zanany de tsy iza fa Jesosy zany. Fa ndao faraparanantsika ty fampidiranty ary zay mahaliana le loha hevitra ny amin'ny Baiboly sy ny faminaniana. Baiboly sy ny faminaniana. Numéro toko fahatelo amby roapolo andininy fa sivy ambin'ny folo. Ndeo vakitsika. Numéro toko fahatelo amby roapolo ny andininy fa sivy ambin'ny folo. Zao no vakanteny numéro toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fa sivy ambin'ny folo. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Ravina malala, io no ataontsika famotinana amin'ity fisarana voalohany ity, miresatsika ny amin'ny Baiboly sy ny faminaniana. Ny faminaniana, ozy izy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona. Sady zay, le Petera faharoa milaza zay. Tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tana aloha rehetra, fa avy amin'Andriamanitra araka ny nitondran'ny fanahy masina azy. Ny faminaniana rehetra tompoko, ty le faminaniana Baiboly, le teny faminaniana ty. De ozy izy Andriamanitra amin'le numéro toko fahatelo amby roapolo. Raha avy amin'Andriamanitra ny faminaniana, de ozy izy Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy naninona ozy izy? Ka tsy efainy. Ka tsy efainy, na efa niteny izy ka tsy nitoviny. Aiza le zavatra nolazain'Andriamanitra? Ato. Ato ane, ato amin'ny soratra masina e. Ato ane le zavatra tenenin'Andriamanitra e. Voarakitra ato le zavatra tenenina. Ary zay no mahatonga nyty antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Sady zay? De miteny izy tompoko. Moa Andriamanitra tsy olona ka andainga. Moa tsy efa miteny va izy? Ato zany. Ka tsy notoaviny na notanterahiny. Fampahiresina ao tsika zany. Fa ity teny, zay mahatonga le teny voalaza amin'ny Timoty faharoa hoe ny teny rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra. Ny teny rehetra voalaza ato de mahasoa ho atsika. Ary tsy maintsy anahoana? Ho tanteraka. Tsy maintsy tanteraka to. De zay zany a. Misy mantsy namana Dino tsy mino anteny, tsy mino Baiboly, tsy mino. Hoe za ahoana, inona mba voalazan'ny Baiboly? Za ve de ahoana za?
fa zay zany tompoko ny am'le hoe teny faminaniana e. Andriamanitra no nanome an'le teny faminaniana tsy maintsy tanteraka io. De ho fantarintsika mandritra ny ty loha hevitra ty zany a amin'ny alalan'ireo fizarana azy hodiny antsika hoe inona ara le faminaniana e. Zay tsy maintsy ho tanteraka ary ho fantarintsika mihitsy hoe tena tanteraka ve le izy sa nanao. Anisan'ny faminaniana voalohany pirofo zany zao raha iverenantsika kely le Genesis 7:15 ny ten'Andriamanitra tamin'ny menarany hoe ny taranaka ao anoritony omba lahy tongotry ny taranaky vehivavy. Tanteraka sa tsy tanteraka? Tanteraka le izy. Ary le tapany faharoa de le hoe taranaky vehivavy anoritony lohanao. De miandry tsika fa ho tanteraka ihany koa ary tsy maintsy tanteraka. Dikan'izay miverina any amin'le Apokalipsy 2:7 sika sy ny 2:7 hoe sambatra zay mamaky ny tenin'ny faminaniana. Ny tokony atao zany namana dino mamaky de mandinika le tenin'ny faminaniana. Satria Andriamanitra nanome an'le tenin'ny faminaniana de miteny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy olona kandainga. Tsy efa niteny va izy ka tsy nitoavina na no tanterahiny tsy nefaina dia ho tanteran'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra zay niteneniny voarakitra ato amin'ity tenin'ny faminaniana ity. Isaorantsika Andriamanitra nanome an'izany loha hevitra manandanja izany a izay mampisaintsaina antsika ary mandiraka antsika ihany koa hamaky hiaino ary hitandrina izay voasoratra ao anatin'ny fotoana tsara fanombohana zao a ndao entina maro izay pastor. Mivavakasika raha inazany lanitro misaotra noho ny amin'ny tenin'ny faminaniana. Ianao dia tsy olona ka handainga ka raha miteny ianao voarakitra ato amin'ny soratra masina ny teninao de mahatoky ianao fa ho tanterahinao ny teninao. Dia ampio zay tompo mba tena hatoky ny amin'izany teninao izany fa marina ny teninao ary voalaza fa famarinana zany teninao izany. Arovy amin'ireo sandoka izay faminaniana sandoka, filazana sandoka, fanambarana sandoka, teny sandoka tsy marina izay tena miparitaka ary mieripatrana amin'izao andro iainantsika izao. Fa ampizay ino an Jesosy Kristy satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nampitenenanao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay amin'izao andro farany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ankasitrahanay ny faharetanao a nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a isaorana ireo namana teknisiana izay tsy nikely soroka nampifandray antsika hanatsara ny feo sary a afahantsika navikany afa-pamonjena izany. Isaorana koa ny pasteur André Paratena Fanera izay niko fa mbola vonina miaraka amintsika amin'ny fizarana manaraka. Manampijery tompo kilasy.